Araka ny fanambarateo dia nahazo filova avao ny avy eo anivon'ny antenne mera-pirenena eo anatrehan'izany moa dia nitsipaka ny fifidianana tanterahana ny ariva teo ny vondrona mapara namoaka fanambarana avy hatrany izy ireo tetsy amin'ny Foibe ny tetsy Ambodivona. Vola Ravoavy no mitondra ny andindini-baovao. Filohan'ny antenne mera-pirenena tokoa raha ny tena araka ny lalàna ny jerena fa ny fandehanan'ilay fifidianana ao amin'ny antenne mera-pirenena ihany koa dia fifidianana kehitriny izay tsy manaraka ny lalam-panorenana ka dia everiko fa mandona ny zavatra tsy manaraka ny lalam-panorenana zany aloha dia tsy afaka i-participer an'izany na iraitsy kombakomba amin'izany aloha amin'izay. Zany hoe izay valina avy eo aloha dia dénoncenay mariny zany ary inopposable aminay zay raha no tena mariny tsy misy fiantraikany aminay satria ny fitsipika anatiny izay ampiasana amin'ny ahafahana manao an'io fifidianana amin'izao fotoana izao io voalohany indrindra ilay article 12 sy 13 anaovana an'io fifidianana io izay iny ihany no natao taloha io article 12 sy 13 io dia mbola nylazany haute cour constitutionnelle hoe areno aloha amboaro aloha ka rehefa vita arenina dia marinina ao amin'ny séance plénière raha ny tena izy dia mbola averina ny haute cour constitutionnelle ho akatoafy zay vao tokony hisy ny fifidianana tsy izay nefa ny zava-misy androany fa natao ny reformulation an'io article 12 13 io satria tsy nazava amin'le vokatry le fandikana be fahatan'ny règlement intérieur ny frantsay dia tsy nazava ary le izy ary tena hita ny haute cour constitutionnelle mba hisorako ny haute cour constitutionnelle zay zavatra zay ozy izy hoe reformulé fa tsy mazava natao ny reformulation tamin'ny commission ad hoc tamin'ny andro maraina vita dia tiako ambarakoa moa zany fa andro tsy fiasana androany fa tsy fantatro zay hiazaka zahana anaovana amboletra tsy maintsy mitateranaka zahay tsy afaka hiaraka tsy kombakomba am'izany ary io règlement intérieur zay ampiasana amin'izao fotoana zao io raha tiana hanana hery izy io zany manana ny force exécutoire mba tena hoe azo ampiasaina dia tokony voalohany indrindra aloha manana numéro io arrêté io mivoaka avy ao amin'ny assemblée nationale ary somiavy ny filoha ny antenne mera-pirenena zany hoe ny zay mbola zany ny filohan'ny antenne mera-pirenena hatramin'izao ka tsy misy an'izany io ao fa dia hoe alefa miara-milona daholo ka zahay mialatsiny indrindra amin'ny izay zavatra misaozaotao mialatsiny tsy afaka iraitsy kombakomba amin'izany amboletra antery vaimata ary io règlement intérieur PMP ihany neny nanao io ary ny azy lany efa izy ihany ndray tsy manaja azy amin'izao fotoana izao mampieritreritra satria voalaza amin'io ihany koa règlement intérieur amin'ny article 57 fa ny andro fiasan'ny antenne mera-pirenena dia ny talata larobia ary lakamisy fa hiverina fa ny andro zoma mandeha daholo ny fombavam-bahoaka manao tatitra any aminy ny sabotsy ny lahady mijanona amin'ny vahoakany latsinainy miverina an-dalana zay ny mahatonga ny hoe talata larobia ary io PMP ny namboatrany io ka izy azy any namboatra ny lalàna amboariny afa tsy arahany ka dia kaka fa izahay indray ny manaja n'le izy sabotsy tsy tokony misy an'izany ho eo zany séance prévue zany fanofaneko dia hoe reto zao nareo olona ao anatin'ny permanent dia misy olona miaraka taminareo hitanay ahoana moa toko zay tsy pahay lalàna zay fanaovanana ahoana mo fipetraka reny hoe solombavam-baoaka mafindra reny miverina ty hoe misy an'izay ve sasy misy zay lalàna tena misy toko raha hoan'ny mahaleo tena aloha reny électron libre le hoe député indépendant manao zay tsy atao any izy fa ny député tafiditra ao anatina antoko politika na vondrona politika zay naalany azy araky ny andininy faharoamby fitopolo amin'ny lalam-panorenana dia tsy mahazo mivadibadika io le transhumance politique le transhumance avy ato maka mandika ny lalàna mihitsy izy ary dia inona no setrin'ilay fivadibadiana sala amin'izay
mandeha atsy monsieur prostitué atsy misanatria aza excusez-moi de l'expression dia misy misetriny zany a de mifanalana azy tsy midebute la déchéance ary misy procédure de déchéance anaton'io règlement intérieur io tsara zany apiditra an'izay mesure en déchéance zay zany comparable mapara zay manatrika ny fivoriana mikasika ny fifidianana fantarina faharoa zany raha ohatra am'izay de resaka amboresaresanao zay ny fametrahana le bureau permanent ny PMP sy izy ro miaraka aminy ianareo ve anaiky mipetrahan'le bureau vaovao apetraka ry zareo sa nareo anao résistance ny amboletra moa zany de fa zavatra tsy manaraka lalàna no zany zay araky le voazalazako hoe tsy de miatraika aminay loatra zay zavatra zay raha tena ny lalàna no jerena ny filaminana no tadiavina fa ny mpanao amboletra ny tsy mba ty filaminana ny endry mody voky fa ny endry moa no manaraka ny lalàna zay tokony atao ka araky ny voalazako anareo ny fanajana n'io lalam-panorenana io hoe sy ny lalàna notsongaina avy amin'io na ny zana-dalàna raha tiako ambara dia fantatrareo ihany fa raha za ama hoe filomiteny miaraka amreto bereto nandany lalam-panorenana nandany ny lalàna rehetra de ko mampianatra zahay any lalam-panorenana ho an'ireo zany izay zolomavavahoaka mampiatra ny sazy zahay zay tsy na miaraky ny lalàna ka de arahina zay lalàna zay mampiatra ity zay no hitako hoe antoka azahoa zay no azo antoka hoe mba hosoina amina zavatra misy ino moa zany fitsipika fitoratena discipline misy aminatiny anahoana zany tompoko no avin'ny bromaritra indrindra ao anatin'ny anteny miram-pirenena satria aorian'ny androany zany de mety isy ankolafiny anakiroa zay bromaritra zay miara-dalàna ihany olo e amiko zany a satria zay ara-dalàna ihany satria tiako marina laetiko fa lay lalàna article 12 sy 13 lalàna mahakasika ny fifodianana eo anivony anteny miram-pirenena